Tsy manaiky ny fanoloana ny lefitry ny sefokotany ao amin'ny fokotany Tsaramasay ireo mponina eny an-toerana raha nambaran'izy ireo androany tamin'ny fiainana tamin'ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahatelo Gasikara Finsoa izay tonga teny an-toerana rehefa natsoiny ireo mponina manoloana ny tsy fanakin'izy ireo an'izay didy fanesorana ny lefitry ny sefokotany izay. Fa heverina ho kajikajy politika izao fanoloana lefitry ny sefokotany amin'ny fotoana hankatoky ny fifidianana izao raha nambaran'izy ireo ihany. Nasain'izareo nanatitra CV abiny dia zary tsy nafantatra koa hoe inona le izy avy eo proposition nataonjareo mety vera raisinao le izy zany eo manano miasa ary miasako mandeha foana président koa ny resako hoe président manahirana bera tsy kesenao inao matetika tsao zako dia ahoana ty vahoaka tsikitika dia fapiresaka toa dia mekety ihany le izy dia nakanatsomy zareo tany ray omaly mialay voaty ny taratasy apitako amin'ny fokotany ty anao ty amin'ny fokotany apetaka tapany fokotany tsy teo moa président zany dia mametiko le izy satria tsy tia tapetaka man'olona za sy ny vahoaka tsy manan'olana aminao fa Gasikara Finsoa vantany voalan'ny député dia nangataka tamin'ny chef district hoe soloina ny sefokotany ingia chef district mihitsy no niteny hoe tsy afaka manolo sefokotany isika fa mbola akatoko ny fifidianana androany nefa ny atramina visy soloina na miara misolo daholo izy ny vahoaka na samy tsisika tiana awa ka zao zavatra mifampiresana zao aloha zavatra mifampiresana ny tsika manaraka lalàna zavatra mifampiresana dia suspendu daholo na iza na iza ka za dia manao antso fa ny zavatra mifanarahantsika tsy miova ny rafitra ety amin'ny fokotany amin'izao akatoko ny fifidianana zao awa fokotany anankisivy zao ny hainiko fa okitiana fa manina fokotany sivy ny fokotany zay nandreseny Gasikara Finsoa dia hosolona daholo tsy manaiky an'izany awa koa satria akaiky ny fifidianana ve dia solona ohatry zany koa satria ve nandresy tao amin'ny fokotany Gasikara dia solona misy lalàna mife eto Madagasikara tsy azo atao mikitika chef fokotany ao anatin'ny fifidianana dia maninonareo androany no manova an'le izy androany rehefa metimety amin'izareo manafa misy kajikajy politika zao indrindra amin'izao fifidianana zao tsy manaiky an'izany Gasikara Finsoa ka ambara fomba ofisialy avy any amin'ny préfet za io zavatra mifanarana sy ny préfet dia ny hoe suspendu tsy manan-kery zany iny falonan'ny vice président iny ary ramatoa vice président teo aloha mbola mijanona raha tsy vita ny fifampiresana zany hoe miato zay na miara-miala taoriany io nisy ny fangatahana fanazavana nataony solombavam-bahoaka ny boriboritany fahatelo Gasikara Finsoa teo anivany préfecture ary nanambarany ny préfecture n'Antananarivo renivohitra tamin'izany fa misy ny fampiatoana ny fanendrena ny lefitry ny sefokotany vaovao izay nokasaina apetraka io. Ny antso anareo vahoaka ireo tamin'ireny misy trangan-javatra ohatra zao dia tsy avy hatrany moa dia m'interpellé fa ny antso ny chef district ny chef district en troisième arrondissement miresaka direct amiko milaza fa projet en préfet io ny antso amin'ny préfet indray ary mifampiresaka mivantana tamin'ny préfet tsy misy idirako zany ozy ny préfet fa sous les propositions chef district io fa za dia manao tsy ny fotsiny awa ny zavatra misy zany amin'izao fotoana zao dia ambarako amintsika araka ny fifampiresana nataoko tamin'ny préfecture suspendu aloha fanendrenanao rahalahy ahy mandreny nambarin'ireo mponina ihany koa fa misy ny fanavakavahana ataon'ny sefokotany eny an-toerana amin'ny fitsinjarana ireo fanampiana ho an'ireo mponina ao amin'ny boriboritany fahatelo eto amin'ity fokotany Tsaramasay ity. Fideny Gasikara olo dia tsy mahazo ninina fokotany Tsaramasay nareo te hifideniny zay zany dia tosika efa meno taloha zao zay lasa tsy mahazo miraraka satria hoe atsany anaty lisy fifidianana zany jerena satria hoe zay
hony a fidy anao fa tsy mifidy an'le olona tokony anina teo dia tsy nahazo tsony zay tapaka tsy nanjay tsony na dia tsy ninny efa tsy mahazo nareta hifidy an'iny nareta hifidy an'iny samy foana baba mahazo ana isaky no miteny nareka hitahita foana nareo na dia manafinary nareka asikary nareo samy vahoaka fisatsy fa tonga dia terena fotsiny hoe ianina dia ianina zay ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara anaovana fahirano le vahoaka satria tsy mifidy candidat-mpanjakana dia ampijalina ohatry zany zany pratika politika zany no dia divatsika zany zay mihitsy misy mandeha zao fidiran'ny mpianatra teo misy mahafitaovana mpianatra zay tsy mahazo zay sahirana ay hono mifidy anao nandany anao dia tsy mahazo ninina hono atao fototany tsaramasaina reo no te andany an'iny ahoana moa zay ny tsy andany anao zay tona dia tosika mpameno ala fa tsy nandray zay satria hoe zay hono mifidy anao dia tsy manjay tsony miara-mahentsika ny zava-misy eto amin'ity fokontany ity zany ko satria hono mifidy an Gasikara tsy mahazo fanampiana ay zany neutralité de l'administration am'zany tsy eketsika zany hoe vavolombelona sahirana daholo zay neto vahoaka sahirana daholo ny tsaramasay mba jereo zay hiteniny zafady ny anay aloha zany zavatra tena mampalahelo anahy dia izao rehefa manao vaksiny zareo dia hita ny varavaranay fa rehefa hoe izara zavatra dia tonga dia dinganina mihitsy io varavaranay tsy mbola nahazo fanampiana mihitsy zay teto zay zany tena mba mampalahelo anahy dia misaotra tompoko silamo ena 5 kilao isa-tokantrano dia koboliny zareo any zareo samy rery le izy fa rehefa raikitsy amin'izay fizarana polihospily kakana dia ohatrany hoe zay ninana an'le ena 5 kilao tsy hainay le izy zany alao mba isolo daholo atsamin'ny fotony le izy rehefa mba halana ny anankiray dia miala daholo tany tena hoe mipetraka tsara ao tsy mila miandriandry ny soni soni adiny roa zay vao tonga président no soni nefa taratasy io taratasy ilaina maika tena efa netany zareo hoe tsisy WC eny amin'ny faritra iva dia tena tondro mihitsy be masy mitsilo an'le tanàna tsisy WC nefa ny hitaraina natao amin'le fokotany tsisy mihaino zay zany ny problème le vahoaka madinika eto Tsaramasay fahasoavana fa rehefa le vaksiny sy le fizarana polio sy le odi-kakana dia hitan'ny zareo ny zaza madinika eny aminay ka tsy ekenay tsony zany député manomboka androany fizarana vary dia amin'ny alina ve mizara tike sampy dia mbo mihety zany dia zay olona fatapatatra ihany mahazo an'le tike fa zay tsy mahazo mba mitady tetika zay eto amin'ity Tsaramasay eto amin'ity misy anay ity zay olona tena tsongotsongona zay mba fatapatatra ihany nomena an'le tetika asa nefa le pony eto Tsaramasay sahirana ny fivelomana tsisy mahazo daholo miarabantsika manakavy androantsika dia amifaliana no hitondranantsika ny ampara amin'ny vahaolana hoentsika miady amin'ny tohana mahazo any Antananarivo renivohitra tonga araka ny tengo taminareo eny antsika tsy mampanantena tsy eny ambony sambo fa ny antsika efa tonga ny jiromena afahantsika mitantana n'ireo tohana marobe izay andanitsika vola marobe amin'ny tokantrano tsirairay ary azadiny fa mitondra ny fiala fosika ny vidim-piainana ihany koa satria rehefa betsaka ny tohana dia miakatra ny vidanentana ka itsika na manana fiara na tsy manana fiara dia ato anatin'ity avy amin'ny tohan'ity avokoa satria mampiakatra ny vidim-piainana mampiakatra ny sandrany vola vahiny ny volananitsika amin'ny tohana ka tonga izy androany le izy tsy hoe tonga dia nampiasaina fa tsy maintsy asiantsika solosaina kely ao anatiny satria le izy tsy vitany hoe apetraka fotsiny dia manao an'le jiromena ohatry mahazatra antsika fa le izy azo komandena moa zany filazazy fa mialatsiny amin'ny teny vahiny azo baikona amin'ny finday dia zay no aseho antsika androany ihany koa hoe manahoana le izy rehefa baikona amin'ny finday
satria fantatsika tsara fandandray mitohana be ohatra ny miakatra nambozatovinya dia tsy maintsy ajanona kely ny avatia nosina mijanona kely ny miakatra avatia nanakely dia amin'izao izy zany hitanareo tsara fa ampiretina amin'ny herin'ny masoandro le izy zany hoe tsy miankina mihitsy amin'ny jirama ary misy solosaina kely ao anatiny zay mifandray tsy mila fifandraisana fizika moa zany fa io solosaina kely io no mifandray amin'ny finday amin'ny manam-pahefana na polisy na polisy municipal zay ampiasa azy dia rehefa hibaiko azy tsika dia amin'ny finday no ampiasana an'le fibaikona dia azotsika vadika ohatra mitentsika maitso dia mirehitra maitso eto amin'ilay jiro dia azotsika ajanona amin'ny finday any dia mitentsika hoe arehatra indray ny eto ampovoany dia mirehitra ny eto ampovoany araka ny hitantsika dia azo ajanona dia azotsika atao zay tiana amin'ny alalana finday dia ny polisy zany amin'izao rehefa mandamina dia tokony hampiasa finday izy dia moramora kokoa aminy ny mandamina le circulation nzara tiana marihany fotsiny dia reo mbola santionany tonga fa ho avy ny fotoana anehoantsika fa miara-miasa amin'ny teknisiana malagasy tsika reo zany sady efa azo ampiasaina no ho alaitsika tahaka ihany koa satria anangana tahaka reo tsika satria rehefa nydiniana dia 70 no isan'ny jiromena ilaina eto Antananarivo renivohitra manodidina ny 70 dia tsy maintsy ampiasaina ny miara-miasantsika amin'ireo ekipa teknisiana malagasy mahay zay anisany nahitantsika nytony solosaina kely ambariky avidinao moa filazan'izy tony tafiditra ao anatin'izy ity talohantsika raha nanana an'izy tony dia mila centrale lehibe zay nandany jiro be herinaratra fa zao zany izy dia solosaina kely madinika fa azotsika baikona amin'ny finday tahaka an'io ataontsika io dia santionany ihany ireo mbola ho avy ny manaraka misaotra tompoko